Fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia amin'ny fifaliana mandrakariva indray no eonantsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao amin'ity maraina alahady ity, ary dia manonatra any ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana tsara rehetra ho an'ny isam-batan'olona. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra sy makasitraka anao izahay noho ny amin'ny tombonandro pahavelomana izay mbola sitranay tompo ka dia afaka indray andinika ny teninao izahay, fampahery amin'ny alalan'ny teninao, ko dia mitalao mandrakariva ny asan'ny fanahy masina hameno izao fotoana izao, ary indrindra ry tompo hametraka ny teny eo ambava ny mpanomponao, ka tsy hisy ho voambara afa-tsy ny sitraponao, ary ny dera sy ny voninahitra dia ho anao ray zanaka fanahy masina irery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Amen. Ry havana, amin'ity maraina alahady ity dia ny amin'ny bokin'ny Eksôdôsy no iarahantsika mijery. Araka ny ahafantarantsika azy ny bokin'ny Eksôdôsy na Fahafana dia mirakitra toko sy andinin-tsoratra masina izay maneho ny fomba nanafan'Andriamanitra ny vahoakany dia ny zanaky Israely, na ny taranaky Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ireo vahoaka Israelita izany, izay andevo tany Egipta nandritra ny 300 taona, ary tena nataon'ny Farao sy ny Egiptianina nahita faisana mihitsy nandritra izany fotoana lava be izany. Ary fantatsika ry havana izany hoe fiainan'ny andevo izany, fa sady tena ampiasain'ny tompony araka ny tiavany azy, manao asa fanompona mafy, tsy mba manana fotoana ialana sasatra, ary raha tsy tomombana ny asa dia zay ray alehany na voasazy na tena mahazo daroka tsotra fotsiny izao. Ary ao amin'ny Eksôdôsy toko 2 eo amin'ny andininy 1:12 sy ny 2:12 dia mampiseho fa nisy Egiptianina nanovokovoka Hebreo anankiray, izany hoe nikapoka ary tena nanampatra ny herindrehetra zany tamin'ny ilay Hebreo, hanika sendra hitan'ny Mosesy izany ary tsy tantiny dia novonoiny ilay Egiptianina ary voalaza fa nasitony tao anaty fasika ny fatiny. Tsy hoe sanatria mpamono olona ity Mosesy nofidin'Andriamanitra hitarika ny vahoakany ity, fa ny famonoana ilay Egiptianina ry ava-malala dia efa mampiseho amintsika fa tena tia ny mpiray tanin-drazana taminy ity Mosesy ity. Asa natadiditsika fa ny fandahatra maharitra tamin'Andriamanitra i Mosesy, izay saika tsy nanaiky niraka ny antsoin'Andriamanitra azy, fantany ary tena noheveriny fa tena bitika izy, feno fahalemena, ary tena natsiary fantany tokoa moa fa votsavava, tsy dia havanana loatra tamin'ny fitenenana Mosesy. Olona miakanakana rehefa miteny, izany hoe amin'ny teny frantsay dia hoe beg, hanika natahotra sao ho afa baraka teo anatrehan'ny Farao, sao hataon'ny Farao sy ny Egiptianina ho fimehezana fotsiny, ary sao tsy hatoky azy ihany koa ary tsy haino azy na dia ny zanak'Israely izay ho tariny. Ary dia nampahirezin'Andriamanitra i Mosesy ka mitenenany hoe hombanao tokoa. Ao amin'ny toko 7 eo amin'ny andininy 12 moa nahitantsika an'izany teny izany, ary mbola miverina izany eo amin'ny toko 4 eo amin'ny andininy 1:12. Mandehana hoy Andriamanitra fa izao homba ny vavanao, kanefa dia mbola fandavana hatrany no nasetry ny Mosesy, araka ny toko 4 ihany eo amin'ny andininy 17. Tompo hoy Mosesy, mifona aminao irao zay tianao irahina. Hanika ny rehitra tamin'ny Mosesy ry havana ny fahatezeran'i Jehova, araka ny andininy 14 ao amin'ny toko 4 ihany. Kanefa dia mbola nifidy an'i Mosesy ihany Jehova Andriamanitra hanavitra ny zanak'Israely, ary dia notendren'Andriamanitra hanampy azy i Arona rahalany. 20 taona i Mosesy raha nantsoin'Andriamanitra hitarika ny vahoakany, ary
iarona moa zay zokony telo taona dia efa 3 taona ary zany de voasoratra ao amin'ny exodosy toko 7 eo amin'ny andininy 7. Ny lesona voalohany ry havana azontsika tsoana dia efa voasoratra ny apôstôly Paoly ihany koa raha nitaraina tamin'ny tompo izy no ny tsilo nisy teo aminy ka novaliany ny tompo hoe ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Rehefa malala ao amin'ny tompo na votsavava aza isika na mety hoe veriny olona nipoitra avy tamin'ny fianakaviana mavomavo tsy de mba manan-katao na de olona tsy de manao honara eo amin'ny fiarahamonina rehefa Andriamanitra no mifidy de ampy ho antsika izay. Toko ho antsika izany ry havana ary azo antoka fa raha manaraka tsara ny baikon'Andriamanitra isika dia ho lasa lavitra haomby ary seo mandrakariva eo amin'ny asa ampanaovin'Andriamanitra eo amin'ny iraka anrany antsika ny fahalebiazany ny voninahiny. Ary tao anatin'izany iraka nampanaovin'Andriamanitra amin'ny sy arona rahalany izany dia Andriamanitra ihany no namaritra ny andraikitra izy mirahalahy araka ny fandaminana nataon'izy Jehovahandriamanitra izay hitantsika moa zany ao amin'ny toko 7 eo amin'ny andininy 1 sy 2. Exodosy toko 7 andiny 1 sy 2 izay mivako toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, indro efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao hianao ary arona rahalanao kosa ho mpaminanao. Andiny 2 hianao ilaza izay rehetra nandidiko anao ary arona rahalahinao kosa hilaza amin'ny Farao mba andefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Zany hoe Andriamanitra dia hanome baiko any Farao. Eny tena hibaiko mihitsy any Farao kanefa tsy amin'ny fomba mivantana fa amin'ny alalan'ny Mosesy. I Mosesy no hampita amin'ny Farao zany ny afatr'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny zavatra izay haneren'Andriamanitra ny Farao zay tsy maintsy hataony zany. Izany hoe ny teny rehetra olazain'ny Mosesy amin'ny Farao dia avy amin'Andriamanitra avokoa, baikon'Andriamanitra, didin'Andriamanitra. Ry havana mba hatanteraka sy hatomombana tsara izany iraka masina ampanaovin'Andriamanitra amin'ny Mosesy izany dia mazava ho azy tsy maintsy feno ny fanahin'Andriamanitra i Mosesy. Ny fanahy masina no manome hery, manome fahasahina ijoro eo anatrehan'ny fahavalo satria raha ny tena izy dia tena fahavalo tokoa ity Farao amperora tsy refesy mandidy ity. Ary ny zavatra mikendren'Andriamanitra tao anatin'izany rehetra zany ry havana dia ny ahazahoany izy Jehovahandriamanitra maneo eo anatrehan'ity Farao izay feno avinavina ny fony ny hevitena ho zavatra mpanandevo ny vahoaka an'Andriamanitra ny reherehefatratra satria tena nidadasika ny fanjakana sy ny fahefany ka inona no kendren'Andriamanitra ny haseho fa tsy izy Farao ny tena tompon'ny fahefana fa izy Jehovahandriamanitra. Eny ry havana ary efa voalazan'ny mpanao salamo mazava tsara fa any Jehova ny tany izay rehetra ao aminy izao rehetra izao sy ny ponina ao aminy. Koa na ho faly na tsy ho faly Farao dia tsy mampaninona rehefa tonga ny teny ny baiko avy tamin'Andriamanitra dia nahavita ny iraka nampanaovina azy i Mosesy, vita ny adidiny. Raha miaino i Farao ka manatanteraka ny baikon'Andriamanitra dia arahaba soa arahaba tsara hoy ny fiteny mahazatra antsika. Ry hava malala raha ny marina rehefa tsy mankatoy Farao dia tsy Mosesy no laviny fa Andriamanitra no laviny. Andriamanitra no ataony tsinotsinona, Andriamanitra no tsiratsirainy. Ary iraka ny fidianan'Andriamanitra amin'ny Mosesy ihany koa mbola iraka an'Andriamanitra ny fiangonana ankehitriny mahakasika ny firenena, ny mpanompon'Andriamanitra, eny ny fiangonan'Andriamanitra dia irany ry havana hanambara ny fahamarinana amin'ny mpitondra eo anivon'ny firenena
mba hafantaran'ireo manam-pahefana isan'ny tokony fa ny sitrapon'Andriamanitra ihany no tokony ho tanterahany. Dia ny sitrapon'Andriamanitra zay hany tsara sady ankasitrana no marina araka ny nambarany apôstôly Paoly ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Romanina toko 12 eo amin'ny andininy 2. Ry havana, amin'izao andro ankehitriny zao mantsy dia ny atao hoe vinam-piarahamonina na lay ambara amin'ny teny frantsay hoe projet de société. Zany foana no indraindra rehefa miresaka fiainam-pirenena isika olo-pirenena, indrindra rehefa mivanim-potoana ny fifidianana hoe izahay nahavita projet de société goavana tahaka an'izao sy ny sisa sy ny sisa. Fa raha ny tena izy ry hava-malala ao amin'ny tompo, raha tena Andriamanitra ny firenena iray, raha tena mangetaeta fahasambarana ny vahoakan'Andriamanitra, raha tena olon'Andriamanitra tokoa ny mpitondra dia ny Andriamanitra ny Baiboly na ny vondron'olona mitondra mitarika ny firenena dia ampy, tena ampy ry havana ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, tsy analana, tsy anampiana. Ary maro dia maro ireo tenin'Andriamanitra izay azo trandrahana tsara sy ampiarina tsara ho fampandrosoana ny firenena, ho fanorotana ny fiainan'ny vahoaka ao aminy, ho fandresena ohatra ny fahantrana izay mangeja sy manempotra ny sara-babe-bahoaka, indrindra aty amin'ny tany tsy fantatra tsony moa na mandroso any amin'inona na andalam-pandrosoana, ary tena marina izany ho antsika ihany koa malagasy amin'izao fotoana izao. Ary afaka manome santionana isika raha ny amin'ny hoe tenin'Andriamanitra, teny fikasan'Andriamanitra mahakasika ny firenena. Ohatra, haintsika kristianina maro ny voalaza ao amin'ny bokyny Deutéronomia toko 7:20 izay fitanisana ozina mitohy vakana sy fitahina mitohy vakana araka ny fankatoavan'ny firenena ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo ihany koa 4:7 amin'ny 5:12 dia manambarany mazava ny mpanao salamo fa inona no firenena ambara hoe sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho andriamaniny. Ary ao amin'ny boky ny Obolana toko 4:20 eo amin'ny 4:30 izay niraisitsika ho teny filamatra fanevana ity fandaharana ity dia zao ny voasoratra: ny fahamarinana manandratra ny firenena. Santionany ihany reo ry havana fa raha ny marina dia saika ny Baiboly manontolo azontsika trandrahana tsara. Raha tena manana finiavana sy fitiavana ampandroso marina ny firenena, ny mpiray tanindrazana, ny olom-boatendry na ny olom-boafidy miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra ary tarihan'ny fiangonan'Andriamanitra. Ry havana, rehefa mandatsy anatanteraka ny baikon'Andriamanitra ny olona iray, na iza, indrindra raha olona manana vahoaka eo ambany fifehezany tahaka n'ity Farao ity, rehefa nampiomanina ilay olona fa avy amin'Andriamanitra ny afatra, baikon'Andriamanitra no mena azy kanefa tsy niraisiny, tsy notanterany, dia afaka manampo izany olona izany fa tena hahita raharaha amin'Andriamanitra. Ary fantatsika fa nahita raharaha tokoa i Farao sy ny Egiptianina. Tadiditsika ny loza miisa 10, tonga ny loza 10, ary tena raharaha be ho azy ireo. Indrindra moa ny loza 10 izay namonona ny lama toy ny Egiptianina. Ny lesona azy tsoana ve ry havana? Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafiny olona no jinjainy. Ary izay mamafy tsy fankatoavana ny baikon'Andriamanitra dia hijinja kapoka mandrivorivo. Ho tranenina dia lay nenina izay ambarantsika fa tsy mba ho aloha hananatra fa aoriana handatsa. Ahoana kosa indray ary ny amin'ny Arona dia araka ny namakitsy azy teo hoe ho mpaminany Mosesy araka ny fandaminana nataon'Andriamanitra. Izany hoe tsy hiteny mivantana amin'ny Arona Jehovahandriamanitra fa mbola Mosesy hatrany no hitenenan'Andriamanitra. Araka ny hitantsika moa
ao anatin'ny andininy maro atao amin'izao bokyny exodosy izao. Ohatra eo amin'ny bokyny exodosy toko 7 eo amin'ny andininy 7 dia misy zao teny izao, asika vakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary andininy 7 aloha, ary hoy Jehova tamin'i Mosesy sy Arona, raha miteny aminareo Farao ka manao hoe manaova fahagagana hanambara anareo, dia lazao amin'ny Arona hoe raiso ny tehinao ka atsy-pazo eo anatren'ny Farao dia ho tonga menarana iny. Dia marobe atao anatin'ity bokyny exodosy ity ny toko sy andininy izay manambara hoe lazao amin'ny Arona hoe i Arona no tendren'Andriamanitra eo akaiky ny Mosesy fotsiny hanala ny tahotra. Izany tokoa moa ny maha-olombelona antsika ry havana. Rehefa misy zavatra zay sarotra mbola tsy natao dia tsy atao mahagaga ihany raha misy tahotra. Ary rehefa misy namana eo akaikitsika dia miamaivana ny fanahina, misinda zay mety ho ay ary fantatr'Andriamanitra tsara izany tebiteby tao anatin'ny fomba ampanany Mosesy izany. Eny tokoa ry havana, ny entanjaray mora zaka hoy ny fitenitsika malagasy, indrindra moa fa raha lany raha teo i Arona. Fa i Mosesy izy no tena ny fidin'Andriamanitra, ary tena nasehon'Andriamanitra mazava tsara ny mahasamy hafa azy roa lahy na de prala azy. Nataon'Andriamanitra mazava tsara ny elanelana tsy nampitovy ireo prala ireo na de Arona aza ho isika no zokony. Izany hoe Mosesy averina indray sady mpitondra hafatra ho an'ny Farao, no sady mpitondra hafatra ho an'ny Arona, no sady mpitondra hafatra ho an'ny zanak'Israely. Ary hitatsika rehefa mamaky tsara ny bokyny exodosy isika fa rehefa nandeha ny fotoana ny fandimby ny andro sy ny volana ary ny taona, eny rehefa nandroso ny tantara dia tsy hita firintsony Arona ny atakony fa i Mosesy rery sisa no hita ary tena nataon'Andriamanitra ny songadina. Ambara amin'ny teny frantsay hoe sur le devant de la scène. Ary dia tsy nandefa ny zanak'Israely tokoa moa Farao, ny antony satria mbola namafisin'Andriamanitra ary mbola ho amafisin'Andriamanitra mafimafy tokoa hatrany ny fon'ity mpanjaka tsy refesy mandidy tia fahefana, eny mpanjaka amperora matomboninahitra, mpanjaka tsy mifaditrovana. Ary miverimberina moa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ato amin'ny toko sy andininy ato, izao hanamafy ny fony Farao. Dia ino koa ry havana no ataon'Andriamanitra? Hanamaro ny famantarana sy ny fahagagana hampanaoviny an'ny Mosesy izy. Ampisehoany ny maha-Andriamanitra azy sy ny maha-mpanompon'Andriamanitra ny Mosesy. Ny maha-Andriamanitra mahagaga azy, ny maha-Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana azy, ny maha-Andriamanitra tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka zay afaka mifehy sy mifehy ny zavatra rehetra. Eo ampelantanana izy Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, ka dia aneo famantarana sy fahagagana maro Andriamanitra. Etsika tsy miresaka ny fahagagana na ny famantarana izay azon'ny fanahy maloto atao ihany koa satria ny devoly koa dia ohatra afaka manasitrana, afaka manome vola sy ny sisa. Ary ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 2 ao dia asa natadidinao fa nisy lay zazavavy nanam-panahy mahavaly, zany hoe ny toeran'ny fanahy maloto, ary nisy tromba dia afaka nanome harena ny tompony, saingy nitambony zavatra tahaka an'izany ry havana dia azadinoina fa fahaverezana mandrakizay any amin'ny helo mirehitrafo. Zay mandrakariva ny an'ny devoly. Fa ny famantarana sy ny fahagagana avy amin'ny herin'Andriamanitra eto amin'izao bokyny exodosy sy ny testamenta taloha ary eo amin'ny testamenta vaovao dia fahagagana ihany koa moa zay nataon'i Jesosy Kristy. Fahagagana noho ny inona? Noho ny herin'Andriamanitra, herin'ny fanahy masina. Ahoana tokoa moa ry havana no ahatonga ny jentilisa hino fa mahery ny Andriamanitra ivavahantsika raha tsy misy fahagagana hitany miseho eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao? Ekena fa tsy mandeha amin'ny fahitana ny mpino kristianina fa mandeha amin'ny finoana. Fa
ny finoana tena izy matanjaka dia miteraka vokatra sy asa mahagaga. Ny finoana masina ahoana hoy Jesosy Kristy izay mino aho izy ny asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izao mankany amiray. Jesosy dia nanao famantarana sy fahagagana maro ary satria tsy miova ny tompo omaly sy anio ary mandrakizay dia mazava ho azy fa tsy mbola mitsahatra ny fahagagany ataony, eny tanterany ihany koa amin'ny alalan'ny mpanompo izay tena mino ny heriny. Ary ny famantarana ny fahagagana nataon'Andriamanitra dia mikendreny indrindra anehoana amin'ny Farao fa tompony hery averina indray, tompony hery sy ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany io Andriamanitra tompointsika ivavahantsika kristianina io. Ry havana, raha nanamafy ny fon'ny Farao Andriamanitra dia toy ny kilalao teo ampelatanany ny fon'ity Farao izay pampijaly ny vahoakany ity. Farao lay mpaniratsira azy Andriamanitra ary tsy misy hafa afa-tsy Andriamanitra no manana ny hery sy ny fahefana hanafaka ny vahoakany. Saingy izao azadonoina fa manana ny fotoanany io Jehovah Andriamanitra io. Ny anjarako, ny anjarantsika zanak'Andriamanitra izany, isika mpianatra Jesosy Kristy dia ny anjarantsika ny mankatoa manaraka ny baikomeny ary matoky azy mandrakariva. Na izanaiza misy antsika, na izanaiza asainy aleantsika eny amin'ny toerana rehetra eny, amin'ny fotoana rehetra, manoloana ny zava-mitranga rehetra, na fifaliana izany, na fahoriana izany, ary azadonoina fa mpandresy isika ry havana rehefa miaraka aminy. Eny manoatra noho ny mpandresy ny apôstôly Paoly, ary tena andraikitra lehibe, ny tena andraikitra lehibe zay tokony ho tanterahantsika dia ninona ny vavaka araka ny tena nataon'i Jesosy Kristy raha nanao ny fanoharana izy ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Luka 7:20 fa ahoana izy tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, ary efa voalaza ihany koa ao amin'ny epistily fa Jakoba nanoatra izany fa ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Engane ry ava-malala, ny afatry ny tompo voaraintsika tamin'ity alahady maraina ity, hamelombelona trany ny fanantenantsika ary ampahatanjaka mandrakariva ny finoantsika mandra-piveryn'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mankasitraka anao izahay noho ny amin'ny afatrao ry tompo izay maneho tokoa fa eo ampelatananao ny zavatra rehetra. Ianao ny tompony fahefana sy ny hery rehetra, tompony teny farany eo amin'ny fiainan'ny tsiraray, fiainan'ny fiarahamonina, fiainan'ny firenena. Koa dia ataovy matoky tsara anao izahay, miantehitra tanteraka aminao izahay, ary ampaherezo ny fiangonanao ry tompo, mba tsy herikerika, mba tsy hisy iraviravin-tanana fa samy haneho tokoa fa velona ny Andriamanitra ivavahany ary Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sain'olombelona. Dia mankasitraka anao ry tompo ary dia atolotra ianao mandrakariva ny dera sy ny laza ary ny voninahitra zay fanaotra amin'ny talohan-kehitriny ary ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no ivavahanay. Amen. Dia tapitra indray ry havana ny fandaharantsika, koa dia manao velomanao tahiny tompo ary amin'ny heriny indray raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.